président de la République, didim-panjakana laharana faha-5 sy 10 arivo tsipika 420. Anendrena ny Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta. Ny filohan'ny Repoblika araka ny lalam-panorenana dia mamoaka izao didim-panjakana izao. Andininy voalohany araka ny fepetra voalaza ny andininy faha-efatra amby 50 ao amin'ny lalam-panorenana dia tendrena ho Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta ny général de brigade aérienne Ravelonarivo Jean. Andininy faharoa miantoka ny fampandehanan-draharaha andavanandro ireo mpikambana ao amin'ny gouvernemanta am-perinasa mandra-piforoana ny gouvernemanta vaovao. Andininy fahatelo foanana ary dia foana ireo fepetra rehetra teo aloha mifanohitra amin'ny voalazany ity didim-panjakana ity. Andininy fahaefatra no ny amehana ary araka ny voalazany andininy fahaefatra sy fahaenina andalana faharoa ao amin'ny tsivolana laharana faha-12 tsipika 420 tamin'ny 20 septambra 2027 mikasika ny fepetrakapobe momba ny lalàna ifampitondrana eto an-toerana sy ny lalàna iraisam-pirenena ifampitondrana ny sambatan'olona dia manan-kera avy hatrany izao didim-panjakana izao raha vatany voampahafantarina ny be sy ny maro amin'ny alalany fampelezam-peo na fahitalavitra ankoatra ny famoahana amin'ny gazety-panjakana ny Repoblika. Natao teto Antananarivo ny 14 janoary 2024 nosy ny avy n'Andriamatoa Hery Martial Rajaonary Mampianina.